Afaka manomboka ianao tompoko. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Dia faly miaraba anareo indray izay mianadary havana amin'izao mivantana androany sabata 2024 ny volana May 2024. Dia mivantana moa zany isaky ny amby valo aty Eropa izao anaovantsika azy zao ka dia miarabantsika amin'anaran'i Jesosy dia ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny fiadanana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina hiaraka amintsika. Eny tompoko misaotra ny tompontsika raha velon'aina salama matanjaka dia arak'izany izy izany tokoa. Zany ny toerana misy antsika matetika miala variana amin'izao fiainana izao, mihazakazaka amin'izao fiainana izao mandao an'ny tompo ary tsika indraindray ka fotoana zao zany hiverenantsika aminy. Raha tafahoana eto tsika raha miaraka aminay eto ianao androany dia maharetatra amin'ny farany fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ahita ny tompo indray ianao dia arak'ilay tononkira teo hoe ity raiso ny tanako. Izay mihitsy ny tena hoe fihaonana amin'ny tompo mba ho raisin'ny tompo ny tanantsika izy hiaraka amintsika mandrakariva ka dia misaotra ny tompontsika amin'izao fotoana izao. Alohany andraisantsika ny teny hibebahantsika dia hivavaka aloha tsika hametrahantsika ny fotoana ary indrindra hisorantsika an'Andriamanitra. Vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina, hideranao mankalaza amin'ny voninahitra anao zay ny amin'ny fahefanao, ny amin'ny herinao, ny amin'ny voninahitra ao any an-danitra ka hatratỳ an-tany. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao tokoa ilay Andriamanitra tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatratỳ an-tany ka ianao no ivavahanay, ianao no antsoinay, ianao no isaoranay tompo raha mbola mikarakara anay tanteraka izao fotoana izao indray ahafahanay mifampahery, ahafahanay mifampizara ary indrindra mibebaka aminao, miresaka aminao tompo dia isaoranay ianao, ianao no manome anay aina, tanjaka, fahasalamana ka dia misaotra indrindra. Manatrehanay tsirairay avy. Enga anie Jesosy tsy taky ny hidiranay eto ny ivoahanay fa tena handray anao tokoa. Dia raiso ny tananay Jesosy ka dia hiaraka hifaly hihaona aminao any an-danitra any indrindra ary indrindra miasa aminay ianao fanahy masina. Aoka tsisy tanteraka afa-tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoenay afa-tsy ny feonao dia mitenena foana araka ny fombanao fa voninkaina izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. 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 Misaotra ny tompontsika dia arak'ilay teny teo zany dia maharetatra amin'ny farany, maharetatra amin'ny farany fa ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Izao zany dia atomboko amin'ny hoe teny hibebahantsika. Izy teny zany ho raisintsika dia hibebaka tsika avy eo arak'izay teny nomen'ny tompo eo dia avy eo ny mpanompony Mama Felicia indray hitondra ny teny fampaherezana ary raha misy mbola tsy nandray an'i Jesosy mihitsy ianao androany ianao vao mahafantatra hoe te handray an'izany Jesosy izany dia hisy vavaka zany fitarihana ahafahanao manantona ny tompo. Na raha mihembotra ianao variana dia hivavaka koa tsika hiaraka handroso amin'ny fanjakan'ny lanitra zany izay no tena tanjona ka dia hovakiana ny teny ao amin'ny Matteo 5:20. Matteo 5:20 andininy 1:30 ka hatramin'ny 4:70. Andininy 1:30 ka hatramin'ny 4:70. Mandalo ela be fa na tsy ary aho eto hoe fantatsika tsara tsy hanonona anarana angambany fa tamin'ny fotoana nisy maty ilay lehibean'ny fitaovan'ny fiaraha-mivavaka eran-tany dia tsy reraka ilay olona milahatra eo zany hoe hijery an'ilay razana fotsiny. Tena sasany ary hoe mandeha voyage dia tena hoe miaro tory dia mitsangana dia milahatra nefa hijery handalo kely tsy mahazo mijanona mihoatra ny 5 segonda angambany izay dia tsy reraka ilay olona nefa zany no jerenao fa eto zany tsika tena hijery an'ny tompo dia aza reraka fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zay zany tena tadiavintsika mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao fiaonantsika amin'izao androany dia voakiako zany ny tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny 1:30 amin'ny Matteo 5:20. Eto zany
de mbola fanazavana ihany koa fa ity teny ity dia tena fanoharana. Jesosy moa zany rehefa mampianatra na rehefa miresaka amin'ny olona, miresaka amin'ny mpianatra dia amin'ny fanoharana foana. Dia io no fanoharana farany nataon'i Jesosy araka ny voasoratra tamy Matthieu zany alohan'ny samborana azy. Nisy anankiray teo aloha ny fanoharana amin'ny Virginy folo izay milaza ny fanjakan'ny lanitra, de ny amin'ny talenta milaza ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, de ny Matthieu 5:20 manomboka am'ty faraika amby telopolo ty de fanoharana mihitsy ahafantarana ohatran'ny hoe fampianarana mihitsy zany hoe ny fitsarana farany, zany ny lohateny ato am'Baiboly kato zany raha mahana Baiboly ianao zany manokatra miara-mamaky tsika, de zay mihitsy ny tenenin Jesosy fitsarana farany. Vao zany izy de nisamborona, de rehefa nitsangana tamy maty indray izy no nampiseho ny voninahiny tamin'ny mpianatra indray koa. Fa teto izy nanome an'ity anatra ity vakina amin'ny anaran'i Jesosy andiny faraika amby telopolo zany hoe ny fitsarana farany. Ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra dia hanavaka azy ireo izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa ametraka ny ondry eo ankavanana izy fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Am'izay ny mpanjaka de hilaza am'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandovaha ny fanjakana izay voaomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fanaona aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, nivahiny aho dia nampiantranoinareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjoanareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia novangianareo. Ary hamaly azy ny marina ka hiteny hoe: Tompoko, oviana no hitanay naona ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampiantranoinay azafady, na tsy nanan-kitafy ka nampiakanjoanay. Oviana koa no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novanginay. Dia hamaly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny iray am'ireto rahalahiko kely indrindra, ireto no nataonareo tamiko. Ilaza indray am'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe: miala amiko ianareo zay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, zay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanaona aho nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotroanareo, nivahiny aho nefa tsy mba nampiantranonareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjoanareo, narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba novanginareo. Ary hamaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay naona ianao, na nangetaheta, na nivahiny, na tsy nitafy, na narary, na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy hamaly azy ireo hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny ray am'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina de ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra raha hoe hiresaka an'izany antsika amin'ny fitsarana farany, zany ny lohateny de zay ny fomba hitsaran'ny Tompo ny olona rehetra. Mazava amintsika amin'izany hoe inona zany nataontsika, zay le ibebahantsika nahatanteraka an'ireo zavatra reo ve tsika? Nahatanteraka an'ireo hoe nampisotro, nanome hanina, nanome rano, nampy an-trano, nanome fitafiana, namangy tany amin'ny hôpitaly, tany amin'ny trano fitsaboana, na tany an-tranomaizina. Indrindra ny olona izay madinika zany, ny olona sahirana, zay fantatsika fa ny olona sahirana dia tena hoe azony tsindry azo lena, azony tsy rariny mihitsy zany
eo amin'ny fiarahamonina. Nefa zay no takian'ny tompo zany a, ny hanatanterahанtsika an'zany. Raha tsy nahatanteraka izany tsika de zay zany no ibebahantsika, zany no itsarànantsika. Tsika tsirairay avy zany a tsy afaka miala am'zay mihitsy a. Tsisy afaka miala hoe nanao hanatanteraka an'zany hoe tsy nahatanteraka, tsy afaka miteny hoe iany no nahatanteraka na raha any na tsy nahatanteraka fa tsika ve nahatanteraka zany tenin'Andriamanitra zany a. Fa raha tsy mahatanteraka izany tsika de tsika rehetrarehetra zao zany a ahazo ny fitsarana amin'ny farany. De ny tena fitsarana tonga de vakiana amin'anaran'i Jesosy fa tena mampatahotra. Indraindray manko rehefa tenenina le izy zany a de hozy ny olona hoe mafy ny teny ataonareo fa Jesosy mihitsy no miteny eto. 1:7 ny teny mihitsy Jesosy rehefa tsy mahatanteraka an'ireo zany de hoy izy amin'anaran'i Jesosy hoe ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona. Zany anie tena fiteny mafimafy zany hoe lasa hoe voaozona mihitsy zany a ny olona tsy mahatanteraka an'ireo zavatra nambarantsika teo eo. Ho any amin'ny afo ary voaozona ho any amin'ny afo, sady efa voaozona no mbola voaozona ho any amin'ny afo, maharitra mandrakizay. Tena hoe sady maharitra no mandrakizay, tena hoe manitsikitrika mihitsy zany a, tena hoe tsy raha ny tena marina de hoe tsy ho tafavoaka tao moa zany. Zay no tena mampatahotra, zay mahatonga an'le hoe ndao tsika hibebaka, ndao tsika hiverina amin'ny Tompo raha ho avy Jesosy satria izy hiteny mihitsy ho avy izy a. Hiverina indray izy a ho avy a, ka ho tafakatra ve tsika na ho tafiditra ao amin'ny lanitra ve tsika any amin'le araka ny teny teo hoe ny virjiny 10, ny 5 adala, 5 endry, samy efa virjiny ireo olona marina, samy mikarakara teo daholo fa tsy naharitra hatramin'ny farany a, tsy nitahiry solika dia ny 5 a tafiditra ny 5 de notenenin'ny Tompo mihitsy hoe tsy fantako akory nareo. Zay zany a tena mampatahotra ho antsika zay mihembotra. Jesosy mihitsy miteny amin'ny raha tonga amin'ny fanjakana ny zanak'olona moa hahita finoana ve? Satria zay ihany no tena tanjona hiaona amb' Jesosy any an-danitra any a, ary zay mino zay manatanteraka ny sitrapony teto zany amin'ny fitsarana de zany a no tafiditra. Fa raha tsy am'zay tsika de fotoana zao mbola amen'ny Tompo fotoana tsika hibebahana. Tena hoe mibebaka verina amin'ny Tompo zany. Eto a de tena mampatsiahy koa fa Jesosy a dia miantso, miantso amin'ny feo zany izy, manao amin'ny teny frantsay hoe appel, manao appel, zany ny ahafantarantsika azy matetika fa manao fiantsoana izy. Iny raha ohatry izy mitsangana eo am-baravarana de zay mandondona de zay vonona ihany ka mamono varavarana, zay ny idirany. Fa ny mankany amin'ny Tompo zany a, tsisy ohatran'ny hoe fitadiavana asa etỳ am'zao tontolo zao. Hoe tady asa aho a de zahako mihitsy no ataoko amin'ny teny frantsay ihany azafady hoe me présenter, lasa mandeha mankany amin'le orinasa mihitsy aho de miseho mihitsy hoe za de zao ny fahaizako, za de zao ny diplaomako a, zao ny fanaovako azy a, manoratra lavabe ianao zany am'zavatra talentanao sy ny hainao a, de apetraka hoe ty ny talentako ka ahoana ho raisinareo ve za de arakaraky ny fahaizanao eo a, fahaizanao miteny a, zany ary no andraisan'ny olona anao. Fa ny an'i Jesosy a, rehefa mankany aminy de izy zany a miantso, de zay manaraka azy a de vonona zany a manaraka azy. Ohatran'ny antsoin'ny mpianatra, de tsika tsirairay avy zao a, tonga zany a ny tenin'ny Tompo miantso antsika. Raha tonga hozy izy ny tenin'ny Tompo anio a, raha maheno ny feony ianao a de aza manamafy ny fonao hozy izy. Fa raiso Jesosy a dia angatao izy hitoetra. Io zany le Jesosy a tena ekeo mihitsy hoe ho tompo sy mpamonjy. Efa hazavaina amintsika matetika zany a fa Jesosy le tompo dia mila tompona zany a, hajaina, atahorana, fa tsy mpamonjy. Mamonjy izy a, manafaka antsika izy a, manasitrana, manome antsika zay tena ilaintsika izy raha tena mitady azy foana tsika fa tsy ataony tsinontsinoina ka dia zay a no ibebahantsika. Andohalika tsika amen. Ohatran'ny tapaka teo? Aleloia, ie tapaka ty tompoko. Somary najano kely moa zany a fa tapaka teo a. Mhm. Fa arak'le teny teo zany a, raha tsy nahatanteraka an'le zavatra niseho nambaran'ny tenin'Andriamanitra teo tsika hoe
tsy mikarakara ny sahirana, tsy mikarakara ny mahantra, tsy mikarakara ny olona, metimety olona manana ny maha-izy azy koa anie le olona. Fa ny dikan'izay mitady ny iverenan'ny olona mbô ao Jesosy. Iteny zany mahatonga le raha mamangy tsika zany tsy vitany hoe mamangy fotsiny de ho tonga eo fa tena mampafantatra ny olona mihitsy hoe ty Jesosy ty io le Jesosy Kristy raisy ho tompo sy mpamonjy. De reny zany no ambarantsika. Raha tsy nanambary zany tsika, raha misy adinontsika tamin'izay hatramin'izay nanarana ny tompo na mbola tsy nandray an Jesosy ianao ka tsy natanteraka zany dia fotoana zao ndao tsika andeha andohalika de ifona iaraka ifona eo anatrehan'ny tompo mba tsy ho sika zao no voasakana ka tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Mbola lavitra ny lalana fa matoa ny teny tonga androany dia tiany tompontsika zany atanteraka ny sitrapony. Betsaka ny sitrapon'Andriamanitra, eo ny hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona ny fanompoan-tsampy be da be zany fa androany dia ireo tafiditra mihitsy araka ny teny eto zany Jesosy mihitsy ny teny hoe hitsarana antsika tsirairay avy zany ka dia andaontsika andohalika ifona amin'ny tompo avy eo tsika dia sahia mitsangana ihany koa mandroaka ny devoly. Rehefa tena mahatsiaro ianao zany diovin'ny rahan'i Jesosy dia sahia mitsangana hoe roay ny devoly dia andosotra anareo izy alohany mbola angatantsika koa ny fanahy masina amena antsika satria rehefa miala ny satana, miala ny devoly dia angatahana ny fanahy masina mba hameny ny fo sy ny fanahintsika ka dia ndaontsika tompoka hiariva afaka ifona eo anatrehan'ny tompo. Afatsika ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy tompo, fanahy masina, misaotra anao zay ny amin'ny teny menao anay anio. Eny tompo, zany no tianao ifona anay satria dia tsisy tanteraka izay tsy mahay manatanteraka izany Jesosy. Matetika izay dia feno avinavina ny fonay feno avinavina ny fijerinay, ny fisainanay mahita ny sahirana, mahita ny mahantra, mahita ny marary, ny olona any an-tranomaizina voendrikendrika amin'ny zavatra maro. Matetika ary dia izay ihany ary Jesosy izay no manendrikendrika sy manao tsinotsinona reny olona reny ka dia mifona aminao tompo, mifona aminao androany. Misaotra satria ianao no miteny aminay ny teninao tompo aoka tsy hiverina foana fa ho aminay tsirairay avy. Mandohalika izay ao anatrehanao mifona aminao satria tsisy tanteraka na dia iray ary vao mihiratra ny masonay zavatra nataonay mandritsy ny andro hatramin'izay nanarahana anao na mbola tsy nafantatra anao koa tompo dia hifonana aminao, hifonana aminao fahalemena rehetra, hifona aminao satria izay dia tena mikiry biby, mihirin-doha araka ny fiteninay mihitsy tsy mijery ny hafa. Tia tena Jesosy, tia tena izay ihany tenanay ihany, ny tenanay ihany zany no tadiavina tianay ho ao aminao nefa na ny iraka ataonao Jesosy hitsarana anay dia nijery ny hafa, hitodika any amin'ny hafa tompo hanambara ny fahatsaranao, hanambara ny voninahitrao, ny fanafahanao Jesosy zany no tena tianao atao aminay tompo ka dia mifona aminao zay, mifona aminao raha tsy natanteraka an'izany, mifonana aminao, entina aminao Jesosy ny tongotray ny hazakazaka eny amin'izao tontolo izao, mihazakazaka amin'ny fanendrikendrehana, mihazakazaka Jesosy ny tongotray ary indraindray no mandaka manitsaka ny olona efa lavo ka dia mifona aminao tompo, mifona aminao Jesosy ny amin'ny tsy fandehanay tsy araka ny sitraponao mangataka ny ranao Jesosy. Diovy ny tongotro, diovy ny tongotry ny tsirairay avy raha nandeha sy nanao zavatra ratsy tsy araka amin'ny sitraponao, manolo tena ho anao Jesosy mba handeha hitory hamangy zany mba tianay Jesosy, zany mba faniriana indray manomboka izao andeha hamangy tokoa ny mahantra, andeha hazakazaka hanambara ny filazantsara ka dia diovy amin'ny ranao sy ny tongotry sy ny tsirairay avy androso hitady anao tompo. Tahaka izany koa ny tananay maika Jesosy amin'ny fikapohana, maika manao zavatra ratsy ny amin'ny fiarahamonina, indrindra ny sahirana eto, indrindra ny mahantra ozy ianao, ny kely indrindra rehefa mino anao Jesosy dia ataonao tsinotsinona ka dia mifona aminao maro, manao tsinotsinona ny mahantra nefa sahirana dia mbola ampiana Jesosy, ampiana latsa, ampiana kapoka Jesosy, fitiavan-tena betsaka zany hifonana aminao ny zavatra misy matetika indrindra izay efa mpanomponao
dia ny mahantra ihany no angatahana ny amin'ny andoha Jesosy, ny amin'ny fafolo-karena, ny amin'ny rakitra. Izany ifonana aminao Jesosy raha tsy araka ny sitraponao, satria indraindray dia ny fanohitra ny amin'ny sitraponao no ataonay Tompo, ka dia mamindrafo aminay tsirairay avy, mamindrafo aminay raha nanao zavatra tsy araka ny sitraponao koa ny tananay, zavatra niraisy ny tananay, zavatra ny tanterahana, dia fonana aminao, diovy foana Jesosy, diovy amin'ny ranao soa ny tananay, ny tongotray mba ho mety miendrika anao. Entina aminao koa ny maso Jesosy mijery, jery amin'ny navinavina, mahita fotsiny, mahita ny olona, mahita ny zavatra maro, mahita ny olona marary, mahita ny anatranomaizina Tompo dia matetika mandalo, toa mitazana fotsiny ihany satria tsy mandalo amin'ny fiainanay zany ka dia fonana aminao Jesosy ny amin'ny masonay feny fiavina vonana, fijerinay tsy araka ny sitraponao dia mangataka ny ranao soa koa, ny ranao rery ihany teo amin'ny hazo fijaliana narotsaka ao ampany adio hanavaon'ny masonay, mba hijery anao Jesosy, mba hijery hanana fijery toa anao Tompo eny Tompo hitady anao, ary indrindra mba hijery ampitiavana niza Jesosy, ampio zay Jesosy hanana fitiavana esory zay tsy anao rehetra ao anatin'ny fonay ao amin'ny fomba fijerinay, ka dia sasao amin'ny ranao soa koa Jesosy, sasao ny masonay, sasao ny sofinay Tompo, sasao ny sofinay, sasao amin'ny ranao soa ny sofinay, entinentina trianao koa ny sofinao, sofiko Jesosy mba diovinao, sasao ny sofiko maheno, faly mihaino ary indraindray maheno ny zavatra miseho Jesosy, fa tsy mikasa, tsy miasa, tsy mihazakazaka manao ny asanao, fa mihaino, variana mihaino totony Tompo, mihaino koa ny zavatra misy eran'izao tontolo izao, mihaino ny ady, mihaino ny zavatra maro ety amin'izao tontolo izao, ka dia fonana aminao raha tsy mahay mihaino Jesosy, mihaino zavatra tsy araka ny sitraponao koa dia mangataka aminao, diovy ny sofiko, diovy ny sofiny tsirairay avy androany, mba hanana sofina hiaino raha naheno ny teninao zay Jesosy androany, dia hiova ny fo, hiova ny fijery, hiova ny fanao, hiala Jesosy amin'ny fiavina vonana, hiala amin'ny fanamarina tena, fa mba tena netry tena hiasa ho anao, hianambara ny fahatsaranao Jesosy, hikarakara ny mahantra hozy ianao, hikarakara ny olona sahirana, ny marary, ny olona gadra rehetra, mampio zay Tompo, mampio zay Jesosy, fa mila anao mangataka ny ranao zay hanadio tokoa, dia ranao manavao anay, manadio anay, ka zany no angatahanay Tompo hiasa aminay tsirairay avy amin'ny fonay, diovy ny fonay amin'ny ranao, diovy ny sainay mba hanana fisainana madio, fitiavana, feno fitiavana, feno fanetretena, ka dia zany koa Jesosy no sotroinay ny ranao Jesosy, mangataha sotroy ny rano Jesosy, fa le rano Jesosy raha ara-panahin'ny Tompo no hanadio, hanavaony ao anatintsika, hanavaony tenantsika koa, misotro ny ranao Jesosy mba hanadio, hanavaony ao anatiko, handoro izay tsy hanao rehetra koa ao anatin'ny taova, ao anatin'ny vatako rehetra, dorana amin'ny rano Jesosy ny valana retina, dorana amin'ny rano Jesosy ny tsimoka retina, ny endrika retina rehetra izay tsy avy aminao Tompo amin'ny tenako, amin'ny fiainako, dia dorako amin'ny ranao Jesosy, ka dia misaotra satria ny ranao dia mandoro, ny ranao dia manavao, ny ranao no hikorina ao anatin'ny vatako, ao anatin'ny foko, raha vaovao, raha madio dia adio tokoa zay tsirairay avy, adio zay Jesosy noho ny ranao, dia ranao andrakotra, ny ranao hanavao anay, ka dia misaotra amin'ny fiasanao, misaotra fa manadio sy manavao ianao, misaotra Tompo fa izay dia ho vonona anaraka anao koa. Izany no asahinay Jesosy, hitsangana zay Jesosy, hitsangana ny tsirairay avy, ho sahy ihany koa, androaka ny devolo, roahy ny devolo izy ianao dia handositra anareo, ka dia hitsangana zay Jesosy amin'ny anaranao, no androahanay ny devolo sy ny Satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miala ny Satana sy ny devolo, miala ny Satana, devolon'ny Losifera rehetra, araka ny teniny teo Jesosy heninay fa ny devolo dia fatorana any amin'ny farihy afo mandrakizay, maharitra mandrakizay any ny sahazan'ny devolo sy ny Satana, devolon'ny Losifera, devolon'ny Belzebuba, ny menarana ela, ny menarana tranainy, ny dragona, didiana amin'ny anaran'i Jesosy, rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao any amin'ny farihy rehetra afo.
tsy hanjaka amin'ny fiainanay, tsy hanjaka amin'ny tenanay tsirairay avy, inona fahalemena rehetra, dia voly tsy ahafahanay mihaino, tsy ahafahanay mijery ny sitrapon'Andriamanitra, dia voly ny alahelo, dia voly ny fahatezerana, ny avinavina rehetra, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy, dia voly ny fahazaran-dratsy, ny fitsangajangana sy ny filan'ny nofo, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afarimy rehetra avy. Tsy hanakery amin'ny tokantrano, tsy hanakery amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny asan'Andriamanitra, dia voly mitondra tahotra, dia voly mitondra henatra, tsy ahafahana mitory filazantsara, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy ny sakana rehetra koa, ny sakana tsy ahafahana mampafantatra ny voninahitran'Andriamanitra, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly mpamperikerika rehetra, dia voly ny fampisarahana, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afarimy rehetra afo, dia voly tsy ahitana ny voninahitran'Andriamanitra, dia voly ny aretina, ninona endrika aretina, ninona endrika aretina amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy koa ny afarimy rehetra afo, dia voly ny fahafatesana, mitondra fahafatesana ara-batana ara-panahy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy nareo Satana any afarimy rehetra afo, ninona fikasan'ny Satana, dia voly ny famisaviana, dia voly ny fanaratsiana rehetra, endrika fanaratsiana, dia voly ny fanenjena, fanendrikendrehana rehetra, fampitahorana, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afarimy rehetra afo, tsy hanjaka amin'ny fo, tsy hanjaka amin'ny fanahinay tsirairay avy, tsy hanjaka amin'ny sainay, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, efa resinareo Satana, resy teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy nandresy, nitsangana tamin'ny maty, efa resy ny fahafatesana, resy ny asan'ny maizina rehetra, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afarimy rehetra afo, tsy hanakery, tsy hanapahefana, fa ny ranao Jesosy ny hanjaka, ny rahan'i Jesosy Kristy, ny rahan'i Jesosy andrakotra, ny rahan'i Jesosy ho amin'ny tenanay tsirairay avy, ho amin'ny ankonanay tsirairay avy, ho amin'ny vady aman-janakay, ho amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao asa fanompoana zao, amin'izao asa fitoriana zao, inona sakana ataon'ny Satana, fanakorotana ataon'ny devoly, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy, dia voly ny faharerahana, dia voly ny fahakiviana, dia voly ny famperikerehana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afarimy rehetra afo, fa ny rahan'i Jesosy andrakotra, ny rahan'i Jesosy anadio tsirairay avy, ny rahan'i Jesosy, ny rahanao Jesosy omba, rakofana amin'ny rahanao ny tenanay, ny fiainanay, ny asanao Jesosy, dia ianao Jesosy no toriana, ny voninahitranao niseho, eny araka ny teninao teo, fa fiainana mandrakizay zany no omenao anay, zany no fidianao Jesosy, satria izay dia vonina hiala amin'ny tsy ferikery, amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, amin'ny zavatra nambara teo, dia efa vonona izay hiala amin'izany, ka dia hiaona aminao any amin'ny fiainana mandrakizay, dia raiso ny tananay araka ny heranay teo Jesosy, ity Jesosy raiso izay tsirairay avy, manolotra ny tenanay ho anao, manolotra ny tananay, tany mafy Jesosy fa tsy mahatananao, ka dia tehirizo izay tsirairay avy, fa ny asan'ny devoly Satana izay fandrahoana teo kosa, tsy hanakery amin'ny fiainanay intsony, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, inona fikasan'ny Satana, fikasan'ny devoly, ny Losifera, ny Belzebuba rehetra, ny melarana ela sy ny tranainy, ny dragona, inona fikasana rehetra, roana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanakery, tsy hanapahefana, fa ny ranao Jesosy andrakotra, ny ranao ombanay, ny voninahitranao niseho, mandresy izay miaraka aminao Jesosy, mandresy izay miaraka aminao, mandresy izay Jesosy, mandresy izay miaraka aminao, voninahitra ho anao ireny, misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka, misaotra satria miasa ianao, tsisy mahasakana fa ianao miasa, ka dia efa resy ny Satana sy ny devoly, mahery izay manana anao Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka, misaotra ny ranao Jesosy, voninahitra ho anao irery ihany, dia hiverina andohalika tsika hisaotra ny Tompo, ary indrindra angataka ny fanahy masina ho amintsika, satria devoly dia efa lasa, fa ny fanahy masina nangatantsika hameno fontsika ny fanahintsika indrindra, ary ny tenantsika mba ho an'ny Tompo irery ary manompo izao, eny Tompo, mangataka anao izay fanahy masina, fenoy anao izay tsirairay avy, mila anao izay fanahy masina hameno fonay, hameno sainay, hameno fanahinay, tendreo ny vavako manomboka izao, tendreo ny masoko, tendreo ny sofiko, ny lelako Jesosy, ny tongotra sy ny tanako, tendreo araka ny fanahy masinao, dia ho feno fanahy masina koa ny foko ny fanahiko, mba tsy hijery, tsy saina raha tsy tahaka anao ihany Tompo, ilay fanahy mpananatra, mananatra, ilay fanahy mananatra, ilay fanahy mpanazava, manazava ny lalànay, mampafantatra anay ny marina, amin'ny fomba tsy takatray, fenoy anao izay fanahy masina,
fanahy masina ianao ilay fanahy a misolo vava anay koa misolo vava, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy faherezana. Sotranao zay fanahy masina satria ianao a miasa, ianao miasa, ianao no rahanao ilay fanahy afo, ilay fanahy afo, ilay fanahy afo aminay tsirairay avy. Afo ny fanahy masina hitoetra aminay tsirairay avy a, ilay afo ny fanahy masina hanjaka ao amin'ny fonay, hanjaka amin'ny fiainanay a, hanjaka ao amin'ny fanahinay a. Fanahy masina tongavy ianao, ilay fanahy fahamarinana, ilay fanahy fahamasinana ao aminay a, ka dia hijoro zay Tompo a, hanambara ny voninahitra ao a, ary indrindra ho feno anao zay manomboka izao a, dia raiso zay Jesosy a, tehirizo ambany elatra ao a. Misaotra amin'ny fiasanao, misaotra satria tsisy masakana, tsisy masakana zay ao aminao ka dia vonjeo zay Tompo. Misaotra satria miasa ianao a, ary mbola hiteny aminay ianao, ampahafantatra anay koa ny sitraponao amin'ny alalan'ny mpanomponao a, dia mitenena foana fa vonin-kaino zay a. Misaotra Tompo, misaotra fanahy masina, voninahitra anao irery ihany a, ary amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka rehetra izany a, dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo. Aleloia. Misaotra Jesosy eo. Amen. Amen, amen. Misaotra ny tompontsika, misaotra ny fanahy masina koa, miasa ameno antsika dia minoa fa efa feno fanahy masina tsika dia ho saza antsika hanambara ny voninahitr'Andriamanitra, ary indrindra izy a hitahiry ny tsirairay avy a, ahitantsika ny voninahiny indray a amin'izao fanarahana fiazakazahana mo amin'ny fanjakan'andro zao a. Dia ampitaiko a Mama Felicia zany a ny toen'ny fotoana, dia za zany efa manao velomanareo sady amin'ny anaran'i Jesosy a. Aleloia. Amen. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Saotra ny zokerika ny amin'ny fampibahana, saotra ny Tompo, saotra ny fanahy masina. Dia raha ho an'i Jesosy ilay lehibe indrindra, masina izy, tsara izy, dia mbola faly miaraba anareo tsirairay avy aho a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany a. Dia tonga zany ny fotoana hainoantsika ny tenin'Andriamanitra zany, teny fampaherezana ary koa teny fibebahana zany zay mety amin'ny fiainanao, satria zay zany no ampahafantarin'ny Tompo mantsy rehefa ohatra ka mivory toy izao tsika rehefa ohatra ka mandray tenin'Andriamanitra zay andraisanao azy zany amin'ny aram-panahinao. Aloha zay dia hivavaka isika aloha mbola angataka ihany koa ny fanahy masina, efa eo ny fanahy masina, fa tsara zany ny mivavaka foana, tsara ny mivavaka foana ka hivavaka isika angataka ny fanahy masina hiditra an-tsehatra ampiteny ahy zany satria zany nofy ihany. Dia ianao koa mba hisokatra koa ny masom-panahinao zany ho sokafan'ny fanahy masina zany, ny masom-panahinao ahafantaranao zavatra tiany ambara zany. Satria tsika tsy inona dia trano mandehandeha tsika, fa oka ny fanahin'ny Tompony ao anatintsika. Vavaka isika angataka ny fanahy masina hiasa amintsika tsirairay avy. Vavaka isika Tompo. Fanahy masina malala ao misaotra anao. Ianao le lehibe indrindra fanahy masina. Ianao irery ihany no Andriamanitra. Ianao irery ihany koa no Jesosy Tompo. Ka mangataka aminao fanahy masina amin'izao ora sy fotoana izao. Ka fanahy masina hiasa aminay tsirairay avy ianao. Na izaza hanambara ny teninao fanahy masina. Nareo zanakao eran-tany izay handray teny avy aminao. Amboary izay fanahy masina mba ho tafiditra ny lanitra. Mba tena ho tafiditra ny lanitra rehefa tonga ny fotoana ialanay ity. Satria ampalahelo izahay ary zava-poana no anjohanay raha sanatria ka ho very maina foana ny fotoana ivorianay toy izao. Nefa tsy zavatra raisinay. Fa oka fanahy masina ianao no ampianatra anay, ampisokatra ny masom-panahinay tsirairay avy, mba lalàna ny tena hoe lalana soa makany an-danitra, zay tena sitrako irery ihany Jesosy, zay tena sitrako irery ihany Jesosy. Ka misaotra fanahy masina oka ianao hampangina ny kotaba rehetra, fa oka ianao hampisokatra ny masom-panahinay tsirairay avy, ka ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy Kristy Tompo, ilay velona sy mahery avy a Nazareta. Aleluia, aleluia. Amen. Amen. Ry havana, raisitsika ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina an'io zany. Ny teny zany nomeny an'io dia manambara zany ny amin'ny hoe fantatrao marina ve zany ny tokony hiovanao ny amin'ny fiainanao mba hatafidiranao any an-danitra. Fantatrao marina ve zavatra tsy mety amin'ny fiainanao. Tena hoe tsapanao ve hoe efa mandeha amin'ny lalana marina ianao sa tsia? Izany le izy.
Tsika zany an'io dia hijery hoe inona moa no akasitran'Andriamanitra sy tsy akasitrahana zany amintsika zany. Alohantsika ho tafiditra ny lanitra. Ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 7 no raisintsika. Romanina toko 7 no raisintsika dia 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Io bokin'ny Romanina io dia manambara zany any amin'ny teny izay nosoratan'i Paoly zany, ny Paoly apôstôly nanoratra an'io Romanina io zany. Dia ovakintsika zany io teny amin'ny bokin'ny Romanina io. Rehefa avy eo azavaiko arak'izay sitrapon'ny tompo zany. Romanina toko 7 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Hoy ny tenin'ny tompo, vakiko amin'ny anarany. Ny titra ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fangorahany. Amen. Zay zany le izy. Zay le hoe fantatrao marina ve? Araka teniko hoe fantatrao marina ve zavatra tokony hoe hiala amin'ny tenantsika na tokony hiovantsika ahafahantsika hiditra any an-danitra izany. Eto zany ny titra dia manambara hoe ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fangorahany. Izany hoe Andriamanitra zany tezitra izy ary koa nefa mangoraka antsika koa zany izy. Tokony hoe tsy hanala loatra ny Andriamanitra zany isika. Ho fantatrao tsara ny tenin'Andriamanitra avy eo fa ho vakintsika aloha izy. 7:20 Romanina toko 7. Hoy ny tenin'ny tompo, vakiko amin'ny anarany. Dia ilaza amiko ianao hoe koa nahoana ary izy no manome tsiny ihany. Fa iza moa no afaka hanohitra ny sitrapony? Ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra no volavolaina va hilaza amin'izay namolavola azo hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Moa ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa. Ny iray dia ho hajaina ary ny iray kosa dia atao tsinotsinona. Ary raha Andriamanitra izay ta aneho ny fahatezerany sy ampahafantatra ny heriny aza no be faharimpo ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba ampahafantariny koa ny hareny vonainy amin'ny fanaky ny famindram-po izay namboariny raha teo ho amin'ny voninahitra. Dia isika izay natsoina koa, azafady, dia isika izay natsoiny koa tsy ny avy amin'ny jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisa koa. Araka izay lazainy ao amin'ny Osea hoe hiantso ny tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, any no iantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary miantso mafy Isaia ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no hovonjeny. Fa efainy tompo tanteraka sy aingana ety ambony tany ny teniny, ary araka izay nambarany Isaia mialoha hoe raha tsy Andriamanitra tompo izao rehetra izao no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tahaka ny Gomora isika. Amen. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io rehefa ho fantatrao ny tena antony sy ny dikany nanoratany Paoly io dia ho tonga saina ianao. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara antsika zanak'olombelona, itsika izay mandidididy ny momba ny tenantsika. Zay le izy. Mandidididy isika momba ny tenantsika, io no tenitenenin'ny Paoly eto. Isika nefany tsy manana droit, tsy manana droit tsika ny amin'ny momba antsika manontolo. Amen. Zay le tenin'Andriamanitra eto ny anatin'ny faobeany zany. Isika zany vatantsika tsiraray avy eto ambonin'ny tany, rehefa mitentsika hoe olombelona, tsika tsy manana droit mihitsy amin'ny tenantsika. Zay tiany Paoly apôstôly tenena direkta eto. Zay tiany ambara eto. Ho raisintsika le ten'Andriamanitra dia ho hitanao ny
azahoanao zay teny izay. Romana toko 8:7-8. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany, dia ilaza amiko ianao hoe koa nahoana ary izy no manome tsiny ihany. Eto zany de manambara hoe isika zany raha isohatra mihitsy hoe iza na ianao, tsika zay miaino zany ary na za koa zay miteny. Raha isitsika ohatra mihitsy zany tsika vatantsika olombelona tsiraray avy, miteny zany isika hoe koa nahoana ary izy no manome tsiny ihany. Zany hoe Andriamanitra zany tenentsika io Andriamanitra tenentsika io izy zany tenentsika hoe manome tsiny io. De hoy ten'Andriamanitra hoe fa iza moa no afaka anohitra ny sitrapony. Iza no afaka anohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ry havana, iza no afaka anohitra ny sitrapon'Andriamanitra, fa iza moa no afaka anohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsisy afaka anohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Inona le sitrapon'Andriamanitra eto? Hitantsika zanak'olombelona zany, inona sitrapony eto? Hoy ten'Andriamanitra 10:20 hoe ry olona, ho antsika olombelona zany fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Question no mipetraka eto. Ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Ry havana, tsy afaka mamaly an'Andriamanitra isika. Tsy afaka mamaly an'Andriamanitra isika. Tena marina izany tompoko, tena marina izany. Rehefa miteny ny tompo, rehefa miteny ny tompo dia tsy azontsika valiana. Tsy azontsika valiana, izy marina ary masina fa tsy manana valiteny omenan'Andriamanitra isika rehefa miteny Andriamanitra hoe zao de zao. Zay ny am' Jesosy. Rehefa tonga miteny Jesosy, tonga aminay Jesosy miteny tsisy azontsika valiana. Tsisy azontsika valiana. Mazava tsara mihitsy ten'Andriamanitra eto hoe ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Ry havana, tsy afaka mamaly an'Andriamanitra isika, tsy afaka mamaly tsika an'Andriamanitra. De hoy, satria ny antony de zao, ny antony de zao, vakitsika ny tohiny. Izay zavatra no volavolaina va hilaza am'izay namolavola azo hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao. Amen. De zany le izy. Izay zavatra no volavolaina isika zany, izahako ianao zay miaino koa. Isika zay no volavolain'Andriamanitra. Izy no nanamboatra antsika. Izy no nikarakara antsika. Dia isika ve asa hiteny amin'ny Andriamanitra hoe, asa hiteny amin'Andriamanitra hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao. Azonareo le izy? Isika ve de asa hiteny amin'ny tompo hoe ahoana ianao Andriamanitra no nanao ahy toy izao, ohatra zany hoe raisiko ohatra hoe zaho. Hoe nahoana no nataonao ohatran'izao? Ry havana, iza moa isika? Iza moa isika zanak'olombelona no afaka hiteny amin'Andriamanitra hoe nahoana no nataonao toy izao aho? Ny zavatra miseho dia isika manova ny nataon'Andriamanitra. Tsy mety faly isika. Fa mikasika ilay zavatra nataon'Andriamanitra. Mikasika ilay zavaboary nataony. Mikasika momba tenantsika tao anatin'izany teo aloha. Hitanao ny témoignage maro be ato. Tena hoe novaiko mihitsy ny momba ny tenako izay namboarin'Andriamanitra. Novaiko. Inona moa zany? Eo ny volo. Tiako toy izao ny voloko de ataoko an'izao. Tiako toy izao ny fitafiko de ataoko an'izao. Tiako toy izao, zany hoe izay le hoe manova ny ataon'Andriamanitra. Manova izay nataon'Andriamanitra isika. Iza moa isika no anova izay nataon'Andriamanitra? Nefa izy namolavola antsika. Matoa tsika nataonao ohatran'izao, raha ohatra hoe malama ny volonao de malama zay ny volonao, zay itiavan'Andriamanitra anao. Raha ohatra hoe matevina ny volonao de matevina zay itiavan'Andriamanitra anao. Fa tsy hoe ny malama volo teo anao volo hoe atevitevina de atao be de be produit de eo koa ny olona manify volo te hoe anabotsibotsina volo, na koa hoe ny volon'olona hoe matevina te hoe alamalama de atsorina. Zay zany hoe manova ny ataon'Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra eto. Zay le ny ten'Andriamanitra hoe iza moa zany isika
no anova zay taon'Andriamanitra. Iza moa isika no anova zay taon'Andriamanitra? Ao amin'ny ten'Andriamanitra, any amin'ny bokin'i Isaia, dia manambara andao jerentsika io. Isaia toko fa enina amby efapolo. Isaia toko fa enina amby efapolo manambara mampitandra zany Jesosy eto mampitandra antsika zany ny tompo eto Isaia toko fa enina amby efapolo andiny faefatra. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Na dia mandra-pahatitrareo aza dia tsy miova aho. Hatreo aloha. Aleloia. Ry havana miteny ten'Andriamanitra na dia mandra-pahatitrareo aza. Ry havana ho antitra isika. Na dia mandra-pahatitrareo aza. Zay moa efa may antitra zay zao taonanay. Raha ohatra tanora anao manatrika ato. Na dia mandra-pahatitrareo aza dia tsy miova aho. Rehefa mihoatra ny 50 taona dia efa manomboka may antitra izany. Satria tamin'ny andro taloha misy ara tsy satrakory ny hoe 50 taona. Manomboka fotsy volo dia efa anatin'ny fahanterana izany. Izahako fotsiny efa be deaibe voloko fotsy tena be deaibe, tena be deaibe. Ary tiako izany. Tena tiako. Teo aloha tsy tiako. Satria mbola tanaty izao tontolo izao aho. Fa ankehitriny tena hoe isaorako any tompo lehibe mihitsy, isaorako azy lehibe mihitsy. Eto ten'Andriamanitra dia manambara hoe na dia mandra-pahatitrareo aza dia tsy miova aho. Tsy miova zany ny tompo mandra-pahantitritsika, mandra-pahatitritsika. Zany hoe tsy maintsy manaiky tsika zany amin'ny fahanterantsika. Amen. Tsy maintsy manaiky fa misy dingana rahantsika ety ambonin'ny tany. Namboarin'Andriamanitra isika dia tonga antsika zazakely ety ambonin'ny tany, dia nanomboka amin'ny aveo lasa zaza, aveo tanora, aveo zatovo, aveo manomboka eo amin'ny taona antonontonony, dia mitohy dia manomboka ny lehibe amin'izay. Tsy maintsy manaraka an'izay. Dia jerevy ten'Andriamanitra eto hoe mbola amin'ny Isaia 9:20 ihany dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe aveo kely amin'ilay 9:4 hoe na dia mandra-pahatitrareo aza dia tsy miova aho. Ary mandra-pahafotsy volo anareo dia izao ihany no isahirana hitondra anareo. Amen. Ry havana. Miteny ten'Andriamanitra hoe na dia mandra-pahafotsy volonareo. Mandra-pahafotsy volo. Misy tsy manaiky fotsy volo fa mandoko volo. Dia mieritreritra ve ianao tompoko? Zaho koa teo aloha toy izany. Dia mieritreritra ve ianao tompoko fa fantatry Jesosy na fantatr'Andriamanitra? Mandainga ianao. Mandainga ianao. Mandainga amin'ny tenanao fa tsy fantatr'Andriamanitra ianao. Na lahy ianao na vavy. Na dia hoe raha hoe mandoko volo ianao, mieritreritra hoe ho tanora dia mandainga ny tenanao ianao, mampandainga ny tenanao ianao. Satria tsy fantatry ny tompo ianao. Tsy fantatry ny ray ianao. Satria tsy anao zay. Araka ny ten'Andriamanitra hoe mijery fitaratra. Nefa toy ny olona hoe mijery fitaratra nefa eo ianao dia adinonao ny mombanao. Satria tsy anao izany. Tsy ianao izany. Raha manova ny planin'ny tompo isika dia tsy fantatry ny tompo isika. Satria mikasika izay nataon'Andriamanitra. Mikasika ny nanamboarany antsika. Fa iza moa isika zanak'olombelona araka ny ten'Andriamanitra teo? Iza moa isika no manova izay nataon'Andriamanitra? Iza moa isika? Fahefana manahoana no azontsika manova ny momba antsika? Tsy eken'ny tompo izany. Tsy eken'Andriamanitra izany. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe ary mandra-pahafotsy volo anareo. Tsy maintsy fotsy volo isika rehefa manomboka ny taona. Misy ny antitra mbola te ho jejojejo, te mandoko volo, te hitovy amin'ny tanora. Ahoana moa ny ahafantaran'Andriamanitra anao raha ohatra ianao te hitovy amin'ny tanora, na hoe handoko loko hafa koa ohatra, na hoe tsy mainty fa loko hafa, tsy fantatr'Andriamanitra ianao. Tsy fantany satria tsy izay ny namboariny, tsy izay ny nataony. Zay zavatra izay zay ambarako izay dia nampafantary fanahy-masan-tany azy teo aloha. Tena izany mihitsy. Nampafantariny mihitsy fa tsy fantatry ny tompo aho teo aloha. Satria nanova izay nataony dia tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy aho. Tsy maintsy manetry tena isika satria ambara ten'Andriamanitra hoe ary mandra-pahafotsy volo anareo dia izao ihany no isahirana hitondra anareo. Izy no mitondra antsika. Fa rehefa tsy manaiky tsika dia avelan'i Jesosy eo. Hoe ataovy ary izay tianao atao.
dia rehefa miala ny tompo dia satana lasa raintsika. Tonga dia miala mihitsy ny tompo rehefa ohatra te handray ny plasin'i Jesosy isika, rehefa te handray ny plasin'Andriamanitra isika. Eto izy dia miteny hoe izao no isahirana hitondra anareo rehefa manaiky zany isika amin'ilay mahafotsy volo antsika zany, amin'ny zavatra nataony eo antsika. Izao no nanao, hitanareo zany, izao no nanao, izy no nanamboatra antsika, izy iray no nanamboatra antsika. Ka izao ihany no hitrotro, amen. Izy no hitrotro satria izy nanamboatra antsika. Raha ohatra ka efa niteraka ianao, na koa tamintsika mbola kely, tsy fantatsika izy nataony ray aman-drenitsika, tsy fantatsika. Tsika zazakely iza moa no mahatadidy amintsika eto zao? Iza no mahatadidy amintsika eto hoe tamintsika ray taona, herintaona, fantatsika ve zavatra nataony ray aman-drentsika ho antsika? Na sakafo nomeny mamantsika antsika, na ny fikarakarany raintsika antsika, miala tsiny ho an'izay tsy manana ray aman-dreny fantezaina olona ohatra, dia fantatrao ve nataon'ilay olona anao taminao mbola zaza tsy ary saina, na tamin'izaho mbola tsy ary saina koa tsy fantatro nataony ray aman-dreniko tamiko. Ohatr'izay tsika natrehan'i Jesosy satria izy no naharentsika, ny ray no naharentsika, dia tokony tsika ankatoa azy, tsy hanova izay nanamboarany antsika. Ny zazakely vao teraka tsy afaka hiteny mihitsy amin'ny mamany tonga dia 5 volo be dehibe ahako, na hoe tonga dia meo kiraro ahako, na hoe tsy hihinana ronono fa tonga dia meo sakafo. Zazakely vao teraka tsy afaka hiteny izany. Ohatr'izay tsika eo anatrehan'ny ray, izay no tiany ray. Izy no mandidy sy manapaka ny momba antsika. Izy no mandidy sy manapaka ny momba antsika. Ary zavatra tsara antsika izany. Tsika mieritreritra indraindray hoe ka zao mampatsaratsara anahy, diso tompoko, tena diso. Zany eritreritra teo aloha hoe ny lokom-boloko nampatsaratsara anahako. Tiako zany le izy. Indraindray mandoko volo mauve, volomparasy. Indraindray mandoko volo ohatrany amin'ny côté kely le mazava reny, akazo. Ry havana, tena hoe tsy fanajaran'Andriamanitra, nefa tsy zahako mihitsy le izy. Fa lay Jezebela, efa netiko teto izay ten'Andriamanitra zay. Lay Jezebela, lay fanahy Jezebela no tao anatiko tamin'izany fotoana izany. No nanova anao izay tiako atao, nefa ny anapotika hitanteraka izany. Izay lay fanahy ratsy tao anatiko teo aloha. Efa any ny témoignage. Fa ny Tompo Andriamanitra dia mandidy antsika, didy mihitsy io, hoe izy no nanao, ary izy ihany koa no hitrotro, izy ihany koa no hanafaka. Mazava be ten'Andriamanitra. Hoy izy amin'ny dininy farany io hoe eny izao no hitondra sy hanafaka. Amen. Amin'ny Isaia 46 andiny faefatra, izy no hitondra sy hanafaka. Hitanareo zany, raha manaiky tsika dia izy no hitondra sy hanafaka. Hitondra antsika izy. Tsy maintsy manaiky isika ny amin'ny izay nanamboarany Tompo antsika. Tsy maintsy manaiky isika. Raha tsy izany tsy fantatr'Andriamanitra isika. Toy ny olona mijery fitaratra antsika dia tsy mahafantatra momba antsika. Raha ohatra ka hoe olona very saina, olona adala, mijery fitaratra tsy fantany akory ny momba anazy. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Tadidio tsara fa ny manja maso sy mombamomba antsika, ohatra hoe manao manja maso ohatr'izany isika. Rehefa tonga ny fotoana ohatra hoe matory ianao kaiky ny vadinao, na hoe matory irery ianao ka raha tsy fafanao ireny zavatra ireny dia tonga ny maraina feno ny ondanao. Miala izy satria tsy anao izy, tsy anao mihitsy io, tsy anao io. Tsy anao io Tompo, fa miala zay tsy anao amin'ny tenanao. Raha tonga anatrehan'i Jesosy tsika dia tsy fantatry ny Tompo isika. Tsy fantany. Tsy fantany. Lasa osy isika tahaka ilay ten'Andriamanitra teo. Nety ny mpanompon'Andriamanitra teo fa tsy ondry. Tsy ondrin'Andriamanitra isika. Jesosy dia ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Isika dia ilay ondry. Izy no mpiandro ondry. Ka raha ohatra ka manao an'ireny makiazy tsy mandoko volo, manao fitafiza toy izao tsika dia lasa osy dia tsy fantatry ny Tompo. Tsy fantatry ny ray satria tsy ondry intsony. Tsy ondry intsony. Andao ny jerentsika le toeny ato amin'ny Romanina. Jereo tsara ten'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Romanina. Romana 7:7 izay mbola voaniditra.
dia 9:50. Raisitsika zao ny amin'ny 9:20 averintsika kely eo. Dia hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra novolavolaina va hilaza amin'izay namolavola azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Dia no tsara ny toy ny ten'Andriamanitra. Raisiny Paoly eto amin'ny ohatra zany, tonga dia ambarako izy alohan'izako hanazava, amin'ny ohatra ny amin'ny mpanefy vilany. Raisoatra zany hoe Andriamanitra no mpanefy, izy zany no tompony, tompontsika zany, izy zany no mihazona antsika. Dia no tsara zany ten'Andriamanitra eto. 9:20. Moa ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa. Ny iray dia hoajainy, ary ny iray kosa dia atao tsinotsinona. Fetondram-pandeha. Ary ny iray kosa dia atao tsinotsinona. Ary raha Andriamanitra izay tahaneo ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny aza no be faharimpo, ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana. Ajanoko hatreo aloha. Jerevo Andriamanitra mamindra fo amintsika izy. Izy no mamolavola antsika toy ny tanimanga. Izy nanamboatra antsika izay tiany nanaovany antsika. Tokony ho faly isika, fa tsy teny ny oroko ratsiratsy petapetaka, ny oroko tiako lavalava. Tsy tiako ny molotro, tiako bebe ny molotro, tiako anifinify ny molotro. Ny voloko tsy tiako ny loko fa tiako hosoloina ny lokon'ny volo. Ary misy koa manova koa hatramina lokona pô zany, lokona tarehy. Teo fotsifotsy ry havana zava-doza izany. Za ma tsy maintimainty dia teo fotsifotsy fa iza moa ianao no mandidy an'Andriamanitra? Iza moa isika no mandidy an'Andriamanitra? Ny zavaboary nataony dia tsara. Eto izy dia namolavola antsika. Izy mamolavola antsika toy ny tanimanga eo an-tanany. Ny vongana anankiray izay tiany anaovana anazy. Ny iray tiany ataony izao, ny iray tiany hosimbana. Ry havana, mila antsika mitandrina mafy. Ny iray andraso averiko amin'ilay hoe ny iray tiany avalahy, ny iray kosa dia atao tsinotsinona. Ny iray zany ho ajaina, ny iray atao tsinotsinona. Zany hoe misy ilay ambokambony dia ariana. Sao sanatria anatin'ilay ambokambony ka arian'Andriamanitra isika. Sao sanatria anatin'ilay ambokambony ka arian'Andriamanitra isika. Lasa ratsy isika raha tsy an'Andriamanitra. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Engany tena ho vongana ho ajaina isika. Ho ajaina ka mba ho tafiditra any an-danitra. Ajao ny tenanao. Ajao ilay namboarin'Andriamanitra amin'ny tenanao. Tiavo izay nomen'Andriamanitra anao. Tiavo izay nataon'Andriamanitra amin'ny tenanao. Aza mieritreritra hoe ratsy ahako, na hoe izao ahako fa tiako mbola ho tanora ry havana. Ianao efa antitra te ho tanora, afo be ny miandry ianao. Fa iza moa ianao no te ho tanora nefa antitra, efa nandalo fiainana ianao. Efa nandalo ny taona rehetra ianao. Dia mbola te ho tanora ihany. Anao verni mba ho manjamanja. Ho vaiko mihitsy hatramin'ny tarehako. Ho vaiko hatramin'ny lokom-boloko. Afo be no vantaninao tompoko. Afo be no vantaninao. Mibebay ianao. Mibebay ianao. Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana. Andriamanitra mila masina miditra ao an-danitra. Mila masina Andriamanitra miditra ao an-danitra. Izay namboariny ihany no tiany hiditra ao an-danitra. Tsy miova. Tsika voateraka dia fantatry ny tompo tsara zavatra namboariny. Tsika voateraka iny ihany no tiany tompo ohatran'ny tsika miditra any an-danitra. Tsisy hoe kavina be dia be, na hoe peratra be dia be, na hoe manjamaso ohatr'izany. Tompo angana nisy an'izany tamintsika tsika voateraka. Sisy ninina tamintsika tsika voateraka. Na ny fofopofona ara zany, ny ninona ranomanitra tsy eken'ny tompo izany. Raha ohatra misy olona anankiray hoe mieritreritra hoe tsara be ilay ranomanitra raozy. Ny raozy no natao hoe izay fofony izay. Ny raozy voninkazo natao hoe fofony izay. Fa ianao nga raozy, za nga raozy. Tsy raozy isika, tsy voninkazo isika, fa olombelona isika. Ny voninkazo no manimpofona, entsika ny fofony. Fa tsy isika ilay voninkazo, fa isika dia isika tsirairay avy nataon'Andriamanitra.
Fa tsy hoe andeha haka voninkazo dia ataoko manimanitra amin'ny tenako. Lasa voninkazo zany ianao. Lasa voninkazo zany izaho. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Andiny fahatelo amby roapolo. Mba ampahafantariny koa ny harenan'ny voninainy amin'ny fanaky ny famindram-po izay namboariny rahateo ho amin'ny voninahitra. Amen. Ry havana, isika dia fanak'Andriamanitra, fanaka. Ny volavolain'Andriamanitra isika. Okane tsy ny fahatezerany voalaza eo ambony no enjera amintsika ka ho voasiba antsika ka renany amin'ny elo. Fa hotsika tena hoe voninahitra Andriamanitra, anatin'ny voninahitra. Tena fanaka ny famindram-po, fanaky ny famindram-po, famindram-pon'Andriamanitra na toy izao antsika. Famindram-pony na toy izao antsika. No volavolain'Andriamanitra isika mba ho amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra mba ho tafiditra any an-danitra. Andiny fahaefatra amby roapolo. Dia isika izay natsoina, azafady, dia isika izay natsoiny koa tsy ny avy amin'ny jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisa koa. Amen. Ry havana. Ny jiosy fatatsika tsara fa avy amin'ny jiosy ny taranak'i Jesosy. Fa eto zany manambara ten'Andriamanitra, Jesosy dia avy amin'ny jiosy. Fa eto zany ten'Andriamanitra dia manambara hoe isika zany izay jentilisa, izay tsy jiosy dia jentilisa. Na mindrany tompo fo isika, na mindran'Andriamanitra fo isika. Isika ne tsy Israely. Isika ne tsy taranak'Israely. Fa isika le jentilisa na mindrana fo. Mba ho anisany zanak'Andriamanitra. Mba ho anisany nahavotana ho any an-danitra. Dia tompo isika tena hoe anaja mihitsy an'Andriamanitra. Andiny faha 10. Araka izay lazainy ao amin'ny Hosea hoe hiantso ny tsy oloko hoe oloko aho, ary izay tsy malala hoe malala. Amen. Hitanareo zany. Isika tsy olony no antsony hoe olony. Ary izay tsy malalany no ataony koa hoe malala. Raha manaiky ianao ho malala an'i Jesosy. Misy verset eo ambany eo fa karaha isoratra tsisy anaty baibolinao hoe ao bokin'ny Hosea 2:5-20. Aoka ho vakianao io. Aoka ho vakianao io satria anampy anao. Anampy anao io ten'Andriamanitra io. Andiny faha 9. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, any no iantsoana azo hoe zanak'Andriamanitra velona. Ry havana, tena tian'Andriamanitra isika. Tiantsika ho antsoiny hoe zanak'Andriamanitra velona. Ao amin'ny bokin'ny Hosea ihany koa io 2:2. Oka ianao hamaky ny ten'Andriamanitra. Ry havana, tiany tompo itsika tena ho zanak'Andriamanitra velona. Tiany itsika ho zanany, ho tafiditra ny lanitra. Tsisy hoe zavatra mipetapetaka amin'ny tenantsika. Fa isika tanteraka natrehan'ny tompo. Izay hoe fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Raha tsy masina isika dia tsy ahitan'ny tompo. Ary ao amin'ny Jaona 1 efa mazava eto Jaona 1 dia manambara ny amin'ny hoe zao tontolo eto amin'izao tontolo izao dia eto ihany zavatra izay eto amin'izao tontolo izao. Raha misy ity amin'izao tontolo izao dia tsy any ray izany. Fa zavatra eto dia amin'izao tontolo izao ihany. Zavatra izay ampiasaintsika izany. Na inona io dia eto amin'izao tontolo izao ihany. Ry havana, na hoe manao solomaso ara zaho, zokerika koa manao solomaso. Na manao solomaso koa ianao izay manatrika eto ohatra. Amin'izao tontolo izao ny tony. Fa ny tompo no nanome antsika mba ahafahantsika mijery. Fa rehefa mivavaka isika, na koa rehefa hoe maminany aho, na tokoa ny fanahy masina, tsisy ny solomaso. Na mahita fahitana tsisy solomaso mihitsy. Satria izay le fanahy zay. Na manofy tsy amin'ny solomaso mihitsy. Zay le fanahy. Zavatra amintsika dia eto amin'izao tontolo izao ary hiala daholo ireo. Tsy araka any an-danitra ireo. Fa le fanahintsika no tiany tompo adio tanteraka. Raha ohatra ka maty isika ka misy any fahavalo amin'ny tenantsika ambarako tsara eto izany. Raha misy fitafiany fahavalo amintsika dia ny tompo ny fitafiana iny no miandry antsika. Raha ohatra ka maty isika. Raha misy firavaka aminao, raha misy manja maso ny ninona aminao, ka raha maty ianao dia Jezebela no miandry anao eo. Na Siraina no miandry anao eo, makanao eo. Tena marina izany tompo. Marina satria ny antony efa naseho an-tompo ahy izany rehetra izany. Naseho an-tompo ahy.
Ny fahavalo tompo zavatra izay nananako teo aloha. Reny no miandry ianao eo ary ampijaly anao any amin'ny elo. Raha ny fanana no mbola ampiasainao. Zay no mahatonga ahy tena niala tanteraka amin'izany satria naseho an-tompo ahy izany. Tsy mivazivazentsika ny fahavalo, tsy mivazivazentsika ny fahavalo. Raha mbola tsy nahita ianao ny témoignage tato amin'ny délivrance anankiray, afaka jerenao tompo. Mandeha ianao ao amin'ny playlist de jerevo ny amin'ny hoe délivrance tany amin'ny Toby. Misy tao nafahana ny amin'ny fanahan'i Jezebela de fanahany koa zazavavin-drano. Hoeninao ny tenin'ilay fahavalo fa niteny mihitsy ilay devoly. Teny ilay devoly eny e, teny izy. Misy moa notapahako satria lava be ilay izy. Ary misy koa tsy azo avoaka satria namoaka secret hafa koa izy. Ny amin'izay olona efa anazy navoaka ny tao zany. Misy mpivavaka maro any Madagasikara efa anazy. Ry havana mila mitandrina tsika, mila mitandrina tsika. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Raha misy azy ny aminao de efa any amin'ny hery zay ny fananao voafatotra any. Efa voafatotra any ny fanahinao. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Ny tompo mampitandrina antsika an'io. Raha misy zavatra fahavalo amintsika dia toy ny rafilahan'i Jesosy zany isika ao anatrehany. Satria ny tompo tsy miaraka amin'ny fahavalo. Ina ny raisan'ny Kristiany Beliala? Ny amin'ny sampy izany. Tsisy raisany amin'ny sampy mihitsy. Tsisy raisan'ny tompo amin'ny sampy. Satria sampy ny nofo daholo ireny zavatra ireny. Sampy ny nofo ireny. Misy olona mifoha amin'ny firy maraina manao makiazy alohan'ny handeha hiasa. Zavatra amin'seho te-pitan-dranomasina misy koa ngambany Madagasikara. Mifoha loba namboamboatra ny tena ho aniza nefany, ho aniza reraka fotsiny ilay olona. Satria ho very mandrakizay raha tsy bebaka. Nefa raha avy ny orana voavoaka ny trano dia tonga de afaka ireny. Tonga de afaka ireny. Ry havana, zava-doza, zava-doza. Eo koa ny manamboamboatra volo, zavatra niseho taloha tamiko koa zany. Manamboamboatra volo, atao brosina ny volo. De ny avy eo andeha amin'ny fety. Avy ny orana. Na koa tsy avy ny orana fa any, de rehefa ohatra mandindy de tsemboka. Verina ny volo teo aloha ihany. Zava-poana koa izany. Zava-poana koa izany. Tsy afaka mandainga amin'Andriamanitra isika. Ka miovà tompoko de mbola misy ny fotoana. Miovà fa tsy hita ny tompo mihitsy ka ohatra ka hoe manova izay nataon'Andriamanitra amintsika. Tsy hita ny tompo mihitsy isika. Ilay fanahy masina no ampianatra anao, anovanao raha manaiky ianao. Tahaka nanovany ahy. Zay no mahatonga mijoro avombelona eto. Tahaka nanovany ahy ny anovany anao. Eo koa ny amin'ny zokerika. Tahaka nanovany anao koa. Tahaka nanovany azy koa no anivany tompo anao, raha lehilahy ianao. Raha lehilahy ianao, tahaka nanovany tompo zokerika koa ny anovany tompo anao, raha vonona koa ianao. Miala amin'ny fombafomba ratsy rehetra. Miala amin'ny fomba zao tontolo izao. Na hoe ny fananana zao tontolo izao. Tsy mety amintsika izany. Mandany vola. Ny vola lany ividianana an'ireny. Nefa tokony menao any mahantra. Io ilay fampibebahana teo. Io ilay fampibebahana teo. Oka ianao hihaino ny vidéo teo aloha. Oka ianao hihaino ny teo amin'ny début azafady. Ny amin'ny fibebahana raha ohatra ka hoe tsy hainao ny fibebahana. Fa raha ohatra ka mandany vola ianao dia amin'ny produit iray ihara ho an'ny tenanao. Nefa tokony menao any mahantra. Dia miandry anao ny fahatezeran'Andriamanitra. Miandry anao ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary tsy mivazivazy amintsika ny tompo. Tsy mivazivazy amintsika ny tompo. Satria mandany vola isika ho an'ny zavatry ny tany. Mandany vola isika ho an'ny zavatra tsy akasitran'Andriamanitra. Amen. Tosantsika ny ten'Andriamanitra. Andiny fa 10 tsika izao. Andiny fa 7 tsika izao. Ary miantso mafy Isaia ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no hovonjena. Fa efainy tompo tanteraka sy aingana ety ambonin'ny tany ny teniny. Ary araka izay nambarany Isaia mialoha hoe raha tsy Andriamanitra tompo izao rehetra izao no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tahaka ny Gomora isika. Amen. Tanareo izany. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara hoe
Ary miantso mafy Isaia ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza nisy zanak'Israely dia izay sisa ihany no hovonjena. Amen. Ry havana. Na dia tahaka ny fasika aza. Hitanao ve ny habetsahan'ny fasika? Hitanao ve ny habetsahan'ny fasika eny amin'ny ranomasina ho aza efa nahita ranomasina? Mialatsiny azy izay mbola tsy hita ranomasina. Raha ohatra mbola tsy hita ranomasina ianao dia raisoatra hoe ny fasika raha ohatra nahita olona manao trano ianao na hoe fasika eny an-tokotany ohatra. Jerevy ny fasika eny an-tokotany. Na dia tahaka an'izany nisa zanak'Israely hoy ny tenin'Andriamanitra eto dia izay sisa ihany no hovonjena. Ry havana, sisa ihany no hovonjena, izany hoe tsy ho voavonjy izany ny maro. Tsy ho voavonjy avokoa. Tsy ho voavonjy avokoa ny olombelona rehetra. Ny sisa ihany no hovonjena na tahaka ny fasika aza eny an-dranomasina. Ry havana, sao sanatria ka anisan'ilay fasika tsy ho voavonjy isika. Raha tsy mankatoa an'Andriamanitra, raha mbola mandidiny amin'ny tenantsika, Andriamanitra tsy mivazivazy amintsika. Fa ny fahatezerany mihitsy no ianjera amintsika. Jerevy ny ten'Andriamanitra 9:20. Ary raha Andriamanitra izay te aneho ny fahatezerany sy ampafantatra ny herin'Andriamanitra, lehibe ny herin'Andriamanitra, aza no be faharipo ka mandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana. Ry havana, famindram-pon'Andriamanitra isika. Famindram-pony mbola ianantsika amin'izao. Fa rehefa tonga ny fotoana, tsisy intsony ny famindrampo. Sao sanatria ka ao anatin'izany. Mila tena mitandrina mafy dia mafy isika. Isika tsy mahavoisa na dia ny volondohantsika io ary. Iza no mahavoisa ny volondohantsika? Tsisy. Ao boky Matio 10 izany. Boky Matio 10:17 dao vakintsika io. Isika tsy mahavoisa ny volondohantsika ka ahoana moa itsika no miezaka hanao izay hoe mampametimety antsika? Ry havana, tsy eken'Andriamanitra izany. Matio 10:17. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Amen. Tanareo sa? Jesosy no miteny eto. Izy no miteny eto. Ambarany amintsika fa ny volondohantsika dia voaisany. Volondohantsika dia voaisan'Andriamanitra. Izy no mahalala ny volondohantsika. Izy mahafantatra ny momba antsika. Tokony hatahotra mafy an'Andriamanitra isika. Iza no mahavoisa ny volondohany? Za aloha tsy mahavoisa. Isika tsy mahay manao na inona na inona. Ny Tompo irery ihany no mahafantatra sy mahalala ny momba antsika. Ka tokony tsy hanovanova momba antsika isika. Raha vao ohatra isika manomboka hoe mandokodoko volo na manao fitafiana hafahafa dia latsalatsa ny fijejoana izay satria zavatry ny nofo. Jerevy tsara ny eo amin'ny Galatiana 5:9-10. Maro ny voalaza ny eo amin'ny Galatiana 5:9-10. Ao anatin'io ny hoe fijejojejona, asan'ny nofo izany. Ao anatin'io ny fijejojejona. Zay le hoe te hanao an'izao, te hanamboatra an'izao, mba te ho zao aho. Ry havana, raha manetry tena isika ambany dia ambany anatrehan'i Jesosy dia ho tsapatsika tsara fa tsy voasarika amin'ny momba ny nofo isika. Tsy voasarika momba ny nofo isika. Mila isika tena mitandrina mafy dia mafy. Mila tena mitandrina mafy dia mafy isika. Ny Tompo no afaka miaro antsika sy manova antsika raha tena te hiova isika. Ary afaka miaro antsika ny Tompo rehefa tena ao aminy isika. Matoa ianao hoe tsy tafahova zay dia mbola ianao zay no mbola te hitoetra amin'ny mombanao. Tsisy mihitsy no hoe miezaka ny ova nefa tsy ho voaova. Lainga izany, lainga. Matoa isika mbola tsy tafahova dia isika zay mbola tena tia ilay ota sy ilay fiainantsika. Zay le izy. Tsisy azontsika amboarimboarina eo Tompo. Tsy afaka manamary tena isika. Tsy afaka manamary tena isika.
Ny tompo mampafantatra ny teniny ny azo atao sy ny tsy azo atao. Miteny ten'Andriamanitra teo mazava tsara fa Andriamanitra no mamola volantsika. Izy manao izay tiany atao. Tsisy azontsika ovana io. Ka raha tsy mankatoa azy isika dia aza manantena mihitsy hoe iona amin'i Jesosy. Tsy ahita mirakila mihitsy ianao amin'ny fiainanao raha tsy mankatoa ny tompo. Tsoroko aminao izany. Tsoroko aminao izany. Na hivavaka foana ianao 24/24 raha tsy manaiky hiova ianao amin'ny fanovan'ny tompo anao, tsoroko aminao izany dia tsy ahita mirakila mihitsy ianao. Tsy hanovanao mihitsy ny tompo ary tsy hanofo mihitsy ianao. Tsy ahita fahitana mihitsy ianao. Tsy ahita anjely ianao. Tsy haren'ny tompo ianao fa hangina aminao ny tompo. Raha tsy miezaka hiova ianao, raha tsy manaiky ny hiova ianao, na inona ataonao, dia tsy ho tanteraka aminao mihitsy ny mirakilan'i Jesosy. Izay tadidio izay. Tadidio izay. Raha tsy miezaka miova ianao, raha tsy manaiky ianao novain'i Jesosy, dia tsy ho tanteraka aminao mihitsy ny famindrampon'i Jesosy. Jesosy izany mbola miantso antsika amin'izao fotoana izao. Mitadiava ahy hoy ny tompo dia ny mbola hita aho. Izay ny ten'Andriamanitra. Mitady azy natao famasinana sy ny famarinana. Araka ny teneniny boky Levitikosy 9:20 manambara hoe izy dia Andriamanitra masina ka tsy maintsy masina koa isika. Teny tamin'ny Mosesy izany, tena tamin'ny zanak'Israely. Levitikosy 9:1-2. Ny tompo mihitsy no niteny izay teny izay hoe masina aho ka aoka ho masina koa ianareo. Ndao vakiantsika Levitikosy 9:1-2. Hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary ny tompo niteny tamin'ny Mosesy hoe mitenena amin'ny fiangonana manontolo. Fiangonana manontolo izy izany hoe ny manontolo mihitsy izany dia ny zanak'Israely hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho tompo Andriamanitrareo. Amen. Tanareo izany. Ny fiangonana manontolo, ny fiangonana ambara eto dia ny vatantsika olombelona tsiraray avy. Fa tsy hoe masina le mampaminany io dia ho masina koa aho. Tsy atompo. Na hoe masina izokerika dia ho masina koa aho. Tsy atompo. Ianao no lain'i Jesosy ho masina, ianao koa. Aza mitoky amin'ny olona mihitsy ianao tompo. Na hoe miteny mitondra fivavahanao any hoe masina izy. Na hoe izy ihany mahita ny tompo dia ianao ve hoe dia tsy ahita ny tompo ve ianao? Ianao ka tsy volavolain'ny tompo koa nga ianao? Aza manaiky. Samy natsoan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Asa tanan'Andriamanitra isika. Marina fa nomeny tompo famezam-pahasoavana ny mpaminany toa ahy na koa ny evangelista toa zokerika. Fa ianao koa omeny tompo famezam-pahasoavana koa ianao ary tia tompo hovijena koa ianao. Fa tsy hoe koa ny fahasoavana amin'ny hafa no hoe endrasanao na hoe alainao. Ny tompo afaka mitady anao. Ny tompo afaka manavitra anao. Ka tokony tena hijoro tsara ianao. Ao boky Tesaloniana no vakiantsika dia io ny amarana antsika dia raha te handray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao dia miomana ianao handray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Tesaloniana 1:5-7. Hoy ten'Andriamanitra ho vakiko amin'ny anarany. Raikitsika ny 2:2 mihitsy. Tesaloniana 1:5-7. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Fadio ny fanao ratsy rehetra. Andriamanitry ny fiadanana anie anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hitanareo izany. Fadio ny fanao ratsy rehetra. Riavana. Mila mifady ny fanao ratsy isika. Na inona fiainanao. Eto fanamatsy mampafantatra anao hoe teny aminao hoe mila miteny aminareo tsy hoe koa ny fitafiana zavatra ositra ihany voabara eto. Fa ny fomba ratsy rehetra koa izany mila ialana. Ny fomba fianaratsitra ialao koa, ialao. Na inona io, ialao avokoa ny faharatsiana rehetra. Izay ilay hoe fadio ny fanao ratsy rehetra. Fadio ny fanao ratsy rehetra. Izay zany Andriamanitra ny fiadanana
zay vao anamasina antsika zany. Anamasina antsika manontolo, zany hoe ny tenantsika manontolo zany, ka ho voatahiry zany isika. Ny voatahiry amin'io dia ny fanahintsika. Fanahintsika tsy nijanona treo ny ten'Andriamanitra. Ny fanahintsika, ny aintsika ihany koa anaty fahadiovana zany io. Ary koa zany ny tenantsika, io le tenantsika io, ny tenantsika, ny tenantsika, ny aintsika, ny fanahintsika voatahiry ao amin'Andriamanitra, voatahiry ka tsy hanatsiny, ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, zay ny tiany Tompo e, hitahiry antsika, hitahiry antsika mba tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy eny amin'ny rao alavitra. Ry havana, tiantsika Jesosy, tiantsika Andriamanitra, miantso antsika izy hibebaka foana. Miantso antsika izy hiala amin'ny ratsy rehetra, hiala amin'ny fombafomba rehetra, hiala amin'ny zavatra tontolo izao. Ao anatin'izany ny fitiavan-karena, ny fitiavam-bola, ny fijangajangana, ny fijejojejoana, ny ady lahy, ny faratsiana rehetra, ny fanompo-tsapy. Hialana avokoa izany. Hialana avokoa izany. Tsy maintsy tsika manaiky ho ahafahany Tompo. Raha tsy izany isika dia tsy tafavoaka. Tsy tafavoaka. Tsy maintsy manaiky ho ahafahany Tompo isika tsirairay avy. Ry havana, Jesosy dia manafaka. Jesosy dia manavotra antsika izy. Raha tena manaiky tsika ho ahafahany Tompo. Tianao Jesosy, miantso anao ny Tompo anio, hiala amin'ny fombafomba ratsy rehetra, hiala amin'ny zavatry ny fahavalo, mba tsy ho isampiny amin'ny tenanao. Ry havana, hivavaka isika ho anao izay mbola tsy handray Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Oka ianao hanolotra ny tenanao natrehan'i Jesosy, satria ny Tompo dia mbola mamindra fo amin'izao vanandro ianantsika izao. Raiso ny Tompo, raiso Tompo ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao raha vonina ianao. Fa raha tsy vonina ianao dia aza mivazivazy amin'Andriamanitra. Fa raha vonina ianao dia raiso Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ho anao kosa izay nanivaiva an'Andriamanitra, ho anao kosa izay nanao fanao tontolo izao ka tsy mety miova, dia okany ianao hibebaka raha vonina ianao, satria ny fahatezeran'Andriamanitra dia hianjera aminao. Hianjera aminao fahatezera raha ohatra ka tsy mankatoa azy ianao. Izay ny amin'Andriamanitra. Satria araka ny teny eo amin'ny bokin'ny Galatiana iny, Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana. Tsy haiko hoe mampatahotra anao aho. Fa izy dia tsy azontsika vazivaziana. Fa izay afafintsika no jinjaintsika. Izay mamafy nofo dia hijinja fahasimbana ho an'ny nofo. Hijinja fahasimbana ho an'ny nofo. Faokitsika tena hoe amafy ho an'ny fanahy. Mba ho velona mandrakizay tsika any an-danitra. Hivavaka isika Tompo. Vavaka tsika metraka amin'ny fiainantsika hatrehan'i Jesosy. Jesosy Tompo malala ho misaotra mankasitraka anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao Jesosy fananaranao anay. Misaotra fanahy masina satria anao ilay fanahy mahery, fanahy tsara indrindra. Ary tsisy toanao. Mankasitraka ray malalany amin'ny fotoana rehetra anio. Nanomboka ny maraina Jesosy hatramin'izao andro alina izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny asanao Jesosy, ny délivrance Jesosy ny maraina. Misaotra Jesosy ny amina fananao délivrance Jesosy ny maraina Jesosy amin'ny alalan'ny WhatsApp. Jesosy mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny asa lehibe izay vita. Tompo, misaotra anao koa Tompo ny amin'izao andro alina izao ny amin'ny asanao izao Jesosy. Oka anao Tompo hiditra an-tsehatra amin'ny zanakao tsirairay avy, mankasitraka Jesosy. Tompo malala ho tonga taminay ny teninao izao andro alina izao. Jesosy io, ianao tsy mivazivazy aminay zanak'olombelona ianao, fa mpitsara marina ianao. Ka izay masina tsisy petipetinay no tafiditra any an-danitra. Ka misaotra anao Jesosy. Tompo, ho any amin'iza moa izahay. Mamelà ny elokay mamindra fo aminay. Jesosy io. Ireo ny zanakao Jesosy izay andrainao ho Tompo sy mpamonjy ny fiainany. Oka ianao Tompo amindra fo amin'ny tsirairay avy. Oka ianao Jesosy andray ny fivavaka izy ireo, hiaino Jesosy. Ka izay tena vonina Tompo anatinanao Jesosy. Oka ianao hiaino an'izy ireo.
satria dia Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao Jesosy. Tompo malala ho masina sy mahery ianao Jesosy. Oka ianao zay indray Jesosy anaraka ny teniko. Afaka mandoalika ianao mibebaka sahady mibeba amin'ny Jesosy sahady ianao. Eto amin'ny tompony fahadosolo rehetra ny fahotanao rehetra eto amin'ny Jesosy. Beba ianao. Jesosy io tompony zanakao Jesosy mibebaka. Mibebaka Jesosy manatona anao. Raisy Jesosy mba ho isan'ny zanakao. Eoka ianao amerina ny teniko. Ity aho Jesosy manolotra ny tenako anao Jesosy. Mahatsapa an'io Jesosy fa misy ny fahaverezana Jesosy. Anio atompo dia mangataka fifonana aminao. Mamelany tsy famendreko rehetra Jesosy malala. Ka anio atompo dia mandray anao tompoko sy mpamonjy ny fiainako. Midira ato anatiko Jesosy manjaka. Oka ianao mpanjaka ny fiainako. Oka ianao tompo no anjaka ato anatiko manomboka anio Jesosy. Jesosy io. Fafao ny anarako any amin'ny elo Jesosy. Ary soratany anarako any an-danitra tompo amin'ny boky ny fiainana. Soratany aminao Jesosy ny anarako mba ho tafiditra any an-danitra ako Jesosy io. Mamela ny eloko Jesosy. Enao no tompoko sy mpamonjy ny fiainako. Enao rery ihany no mpanjaka ny fiainako. Mino anao aho Jesosy. Enao le Andriamanitra velona. Enao le tonga tety ambonin'ny tany. Enao le zanak'Andriamanitra. Ka misaotra anao a Jesosy. Ho antsika izay miverina amin'ny Jesosy. Mibeba ianao. Mibeba ianao. Jesosy malala ho indreto izay Jesosy. Nahatsapa tompony amin'ny tsy fahamendrehanay. Tompo, mivavaka Jesosy ho an'ireo izay mbola manao fanaozao tontolo izao Jesosy. Ny amin'ny manjamaso, sy ny amin'ny lokom-bolo, sy ny rehako izao fiainan'izao Jesosy. Eo ny vernis sy zavatra ratsy rehetra, lokomena Jesosy. Oka ianao tompo ny fibebahana izy ireo. Oka ianao tompo ny fibebahana izy ireo Jesosy malala ho. Eo koa ny amin'ny firavaka izao tontolo izao Jesosy, tsisy ianao izany. Mamindra fo Jesosy ny amin'ny tsiraray avy. Mamindra fo Jesosy mamela ny tsiraray avy. Amboary tompo, tario mba ho mendrika ho anao. Avozo mba ho mendrika ho anao Jesosy enoy ny fibebahana izy ireo. Jesosy io. Oka izay tompo mba ho piaino pakatoa fa tsy piaino fotsiny ihany. Ka mamitaka ny tenanay. Jesosy misaotra anao ny amin'ny fitiavan-dehibe. Tompo, manolotra ny tenanay izay Jesosy ho anao. Ho fanatitra vaovao Jesosy anio. Anompo anao aho Jesosy, anao zay sitrakao. Anao zay tianao Jesosy. Eny ianao no namolavola ay Jesosy atorany tompo ny tenanao. Enao tompo nanolavola ny tenako tompo. Enao nanamboatra ray malala ho. Ka inty aho Jesosy ankatoanao. Ankatoanao anaja Jesosy izay nomenao ay. Anaja tompo izay nataonao tamin'ny tenako Jesosy. Ka raiso Jesosy ho fanatitra velona, ho sitrakao Jesosy. Anao ny asanao anambaranao Jesosy mandrapatapitry ny fofonaiko. Tiako ianao Jesosy. Mamiko ianao Jesosy. Enao rery ihany no araiko Jesosy. Fa tsy anarakolona aho. Tsy anarakolona aho Jesosy fa ianao no araiko. Satria anao Jesosy no mitarika ihany an-danitra Jesosy. Ka misaotra anao ny amin'ny fotoana teto. Misaotra anao ny amin'ny fitiavanao. Ny voninahitra ho anao ray malala ho. Enao le Andriamanitra saro-piaro ary tsy mizara ny plasinao anao Andriamanitra ho. Eny misaotra anao ray satria anao rery ihany no mendrika topoina, mendrika kalazaina, mendrika sandratra. Enao le be voninahitra, enao le Andriamanitra Israely, no koa lay Andriamanitra enao le tonga lafatra ary tsisy toanao. Ka misaotra Jesosy, makasitraka Jesosy, misaotra fanay masina, ny voninahitra de ho anao rery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary mandrakizay doria, misaotra raha io. Aleluia. Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ny fotoana teto anio dia dera ho azy rery ihany aja ho azy dia zay zany tompoko ny fotoana anio dia mametraka veloma aminareo zay menada dia mahereza daholo tompo, mahereza daholo fa ny tompo be fitiavana mijoro tsara ary miova raha te hiditra ny lanitra. Tsisy afa-tsy izay. Miova raha te hiditra ny lanitra. Miala amin'ny ratsy rehetra, mankatoavan'i Jesosy. Aza mivazivazy amin'ny fanahinao fa ho vomafy ianao raha mivazivazy amin'ny fanahinao. Raha te hiditra ny lanitra dia tsy maintsy miova, tsy maintsy miova. Zay tompoko fa dia mametraka veloma aminareo zay dia samita iny tompo daholo tsika tsiraray avy. Veloma tompo. Amen.